Ny sehatry toekarena kosa mandeha jerentsika tsikaritra fa tsy mitsa mitotongana ny sandan'ny vola malagasy efa mahatratra 3,000 ariary mahery ny sandan'ny ireo amin'izao fotoana izao raha toka mihoatra ny 3,000 ariary azafady ary mihoatra ny 2,000 ariary ihany koa ny sandan'ny dolara araka ity fanadihadiana hoentiny kilodiara solution ity. Raha ny teo amin'ny marché interbancaire de devises zaomaly no resahana dia nahatratra 3,900 sy 3,000 ariary ny sandan'ny euro ary 9,000 sy 300 sy 2,000 ariary ny dolara. Tsikaritra fa tato anatin'ny volana vitsivitsy dia mitotongana hatrany ny sandan'ny vola malagasy. Misy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny fandraharahana izany raha ny volazan'ny filohan'ny GEM. Somary sahirana ihany zay misy lafiny roa moa zay efa tsy miankina ireo zao mpanondrana entana ohatran'izao France zareo aloha dia azo atao fa azo lazaina fa mahazo aina amin'ny fitotonganan'ny sandan'ny ariary ny mpanafatra entana kosa dia sahirakirana kokoa ary indrindrindrindra ny zavatra mampanaky eny dia ohatra raha mividy fitaovam-pamokarana masinina galibezana ianao dia mitombo vidiny raha vao mitotongana amin'ny volana. Manany maro fa iteraka fiakaran'ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro izany na ireo entana afarany any ivelany na ireo izay vokarina eto an-toerana fa manafatra ny akora fototra any ivelany. Ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola moa dia nilaza fa efa nijanona ny fidiran'ny vola vahiny avy amin'ny resaka fitrandrahana arenakibon'ny tany ary ny mpandraharaha amin'ny ankapobeny dia manatanteraka fanafaran'entana ka miena ny tahirin'ny vola vahiny eto amintsika. Misy ireo mahita fa tsy ratsy akory ny fitotongan'ny sandan'ny vola malagasy. Voalaza fa ahafana manitsy ny tsy fifandanjana antsoina hoe balance courante izany ary misoroka ny fahalan'ny tahiry. Tokony ho misy ny fiakaran'ny fandranan'entana izay anatsara ihany koa ny balance de paiement. Ny tsy mety ho an'ny toekarena dia ny fiovana tampoka misy eo amin'izany sandam-bola izany.